amin'ny fifaliana riavana malalana zao antsika miona toy izay meny tompo an'ity andro ity ary indrindra afaka iaino sy hamaky ny tenin'Andriamanitra andray ny afatra tsara anao koa amin'izany. Ho aminao reny ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Alakamisy 7 novambra 2022 manjinantsika lohevitra hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Aminao Jehovah ny anandratako ny fanahiko. Andriamanitra ô, ianao no tokiako, aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifaliany fahavaloko aho, eny tsisy homenatra rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampafantary lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao n'Andriamanitra ny famonjena, ianao no nirasako mandritry ny andro. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpanavitra anay io, Andriamanitra miantso anay ianao ary miarika sy mijerana isan'andro koa. Misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra, koa dia midera anao, mankalaza anao, mame voninahitra anao, ny anaranao masina ry Andriamanitray. Manoloana izany fahamasinanao izany Tompo dia mahatsiaro rehefa tsy tanteraka eo anatrehanao. Koa dia manatonao izay amin'ny fanetretena maiky ny fahadisoanay, mangataka famindram-ponao, mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Afao zahay, fa ny fanamasinana izay hitarika anay, amin'ny fanambarany teninao, Jehovah kina aminay, iomananay amin'ny fiandrasana fiverenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ravana malalana mofinainao antsika amin'ity unité dia hitanao amin'ny bokin'ny Hosea.
Hosea 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Efraima manodidina amin'ny lainga ary ny taranak'Israely amin'ny fitaka ary Joda mbola mikarendy tsy manato an'Andriamanitra dia ny iray masina sy mahatoky. Efraima ho mandrivotra sady manenjika ny rivotra avy any antsinanana. Mandritry ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandozana. Manao fanekena amin'ny Asiriana izy ary diloilo ny entiny ho any Egypta. Mananady amin'ny Joda koa Jehovah ary tsy maintsy mamaly an'i Jakoba araka ny alehany ka tsingerina aminy ny nataony. Fonimbola tany amboaka dia hiazona ny mbalambe tongotry ny ralahany izy ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery. Nitomany izy sady nifona taminy. Nahita azy tao Betely izy ary taony resahany tamintsika. Jehovah Andriamanitra ny maro, Jehovah no atsirovana azy. Koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao. Tandremo ny famindram-po sy ny rariny ary miandrasa n'Andriamanitra mandrakariva. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray avana malala, ho aminao trano ny fiadanana fa amin'ilay Jesosy Kristy ilay tompo sy hamonjy anao. Mofinaina vakina tamintsika teo Hosea 12 andivy ka hatramin'ny 7 dia milaza ny fananaran'ny Israely noho ny jelony. Antso-pitiavana ry havana no ampitondrain'i Jehovah an'i Hosea manoloana izany rehetra izany. Ny andiny fahafitapiny voalohany, miverena. Koa miverena amin'Andriamanitra ianao. Ny dikany hoe miverena dia hoe atsaro. Ary omeo lamosina manomboka eto ny fahotana sy ny lalana ratsy rehetra natao tany aloha. Ka lalana vaovao indray no izorana ary fiainam-baovao tsara lavitra miaraka amin'ny tompo kosa indray no iainana. Fa ny mpitiavana tsy manam-paharoa ataon'ny tompo izany satria efa ny olony no mivadika nefa tsy ariana. Ary mbola izy koa aza no manao dingana voalohany miantso amin'ny mpitiavana. Koa nahoana moa no dia hodiana tsy ire? Fa ny tena mipetraka aminao izany ry havana ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa ny hafatra faharoa eto ry havana dia izao mitandremo amin'ny tapa faharoa amin'ny andiny 7. Tandremo ny famindram-po sy ny rariny. Rehefa tapa-kevitra hiverina amin'ny Jehovah ny olony dia ambarany azy mazava ny tokony atao. Ny lalana vao tokony izorana dia izao: ny mandeha amin'ny fitiavana, mitia ny mpiara-monina, mihevitra ny mpiara-belona sy izay zakany hafa. Ka tsy ny an'ny tena ihany ny matimatesana sy atao lara-pamehana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao: hialana ny tsy rariny na ara-tsosialy, ny manao tsindrio fa lava, fa izany nanjaka teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Hosea. Jesosy raha teo ry havana moa dia manamafy ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izao koa ry havana ny antso-pitiavana ambaran'Andriamanitra eto: miandrasa. Indiny fahafitapany farany. Ary miandrasa an'Andriamanitra mandrakariva. Amin'ireo matoa teny telo ireo dia ity miandrasa ity no amin'ny endrika totoafo. Izany hoe tena tsindriana mafy mihitsy. Mahazo hevitra roa zany: andaniny ny fiandrasana dia ilazana ny fanatrehana sy fanantenana manontolo aminy. Ary ankilany dia milaza fa eo amin'Andriamanitra amin'ny fotoany ka mahatahotra azy. Ray izany ry havana, andinihan'ny tenanao ho avy Jesosy Kristy. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra ô, misaotra ny mofinaina nomeno anay izay milaza ny antso-pitiavana nandrahana ny Hosea, mba hiverina amin'Andriamanitra, hitandrina ka miandry ny Tompo. Tompo, vavaka aminao zahay ho anisam-baravarana, mba hitoeranao ka anehoanao, fa ny mino anao dia ho tahinao ary androsahanao ny fahasoavanao. Tompo, tahiry ireo manana raikitra amin'ny fitsaboana ka nasanareo marary mila mivavaka. Tompo, ampirezy ireo manamanjoto andro marefo olona sahirana, tsy jory ny ampigadrana. Hitahinao ny fiazakazanay sy ny asa sy ny fikasana, fianarana. Tompo, matoky anao momba anay izay ka mametraka ihany koa ny firenenay am-pelantananao, mba tsy hanjaka ny Satana izay efa valo, izay efa resinao. Mba hanionao ny herinao kosa amin'ny asa fanarenana izany dia mifananao masina ho amin'ny tsiraray.
ny vavakay dia tao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay, nampianatra anay ny vavaka manao hoe: raha anay eo izay any an-danitra, ao masinana eny ianaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehona an'io izay arina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana riavana malala ny tsodrana totranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka meantsika fampirona mandrakizay sy fanantenana tsara ho fahasoavana, no ampiona ny fonareony sy ampasehina anareo amin'ny asa sy teny tsara rehetra. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.